Ianareo manamboninahitra général, ianareo manamboninahitra ambony, ianareo manamboninahitra lefitra, sy ianareo vata miaramila rehetra manatika etony. Tapabolana lasa katroko zay teto amin'ity toerana ity dia nanambara ny tenako sy ny tokony andraikitra amin'ny hoe mila apetraka amin'ny toerana tokony misy azy ny tafika malagasy, tokony omeny ny asiny sy ny toerana misy azy ny tafika malagasy. Amin'ny alalan'ny zavatra maro no ahafahantsika manatanteraka an'izany. Dia voalohany efa nambarako teto ny hoe ny fanamboarana, ny fanatsarana ireo trano fatoriana, ireo trano fidiovana, ireo trano fisakafoanana zay toerana iasan'ny filohan-dahy na ny tafika malagasy marimarina kokoa. Raha tapabolana lasa no miteny tenako hoe efa eny ambony sambo ireo fitaovana sy kojakoja maro samihafa hametrahana an'izany filohan-dahy sy ny tafika malagasy zany amin'ny toerana misy azy dia efa tonga eto ankehitriny. Ary zay no mahavoalanina antsika mianakavy mba hanolorana amin'ny fomba ofisialy izany fitaovana izany, satria fotoana ny angambo zao, satria efa ela dia ela no tsy misy fampitaovana amin'ny tafika malagasy mba hitovy, ary ny lanonana ataontsika androany dia manamarika an'izay, satria ireo Rangers, ireo Bakrao, ireo Cap sy ireo kojakoja cantine sy ny gourde sy ny fitaovana maro hafa tsy voatanisa sy ireo sous-vêtements dia misy ny logo na ny fahafantarana manokana ny tafika malagasy. Ny rarintsika dia ny hoe mba hitovy daholo ny fanamiana rehetra hatrany amin'ny Rangers izany parapatonga hatrany amin'ny satroka na ny kepia na ireo famantarana ny tafika malagasy. Zany dia midika fa betsaka ankehitriny no manao fanamiana, ary matetika raha dia milaza hoe tsy fantatra tsony zay tena maramila, tsy fantatra tsony zay tena gendarme, tsy fantatra tsony zay tena polisy, fa amin'reto fanamiana rehetra satria dia misy soratra manokana ary misy famantarana manokana, misy ny logoan'ny tafika malagasy daholo ireo fitaovana rehetra ireo. Hatrany amin'ny Rangers dia misy soratra hoe tafika malagasy, hatrany amin'ny Bakrao, hatrany amin'ny sous-vêtements. Ka zany no dingana nataontsika satria ela dia ela mitsinitsiny zay fanomezana na ny fanatsarana eo amin'ny tafika malagasy izay. Ny faharoa manarakarak'izay dia ny hoe tokony aray mavitrika ihany koa eo amin'ny fandriampahalemana ny tafika malagasy, ary zay no antony tokony hojerevana akaiky ny fametrahana n'ireo détachement autonome de sécurité na ny DAS ny ahafantarantsika anazy, zay tokony andray anjara mavitrika amin'ny lafiny fandriampahalemana eto amin'ny tany sy ny firenena. Eo ihany koa ny fijerevana ny tany ny tafika malagasy zay manana betsaka sy milaran-tany betsaka tokoa, mba ahafahany tafika malagasy maboly ireo filainy ara-tsakafo. Zay no izy fa dia mirary soa, ary indrindra mirary ny firaisan-kiny, ny firaisan-tsainy ary ny firaisan-koa eo anivony ny filohan-dahy, ary indrindra ny fitondram-panjakana, ny fitondran-tena tetezamita dia tsy mitetosoroka mba amerina zany asiny filohan-dahy zany, ametraka anazy amin'ny toerana tokony misy azy.
misaotra antsika rehetra tompoko. Misaorantsika ny voalohan'ny fahefana avy ny tetezanita amin'izany lahateny izany. Ya, ny fitaovana hozaraintsika eto moa zany dia maromaro ary ny tasika nampikabana na ireo tasika rehetra sy akanavaka taloha moa zany dia ho atolotra ho an'ny tasika malagasy rehetra sy akanavaka. Miatomboka hatrany amin'ny zazavao mpanampatongany amin'ny manamboninahitra jeneraly manerana ny nosy manerana ny Madagasikara zany dia ahazo ary mitovy avoa ny renversany izy ireo ny sous-vêtement sy ny bakao mariaky any fa dia misoratra sy famantarana manokana zany renverse zany misoratra hoe tasika malagasy manavahana ireo hoe tena tasika ao anaty anivon'ny tasika marina. Ohatran'izany ihany koa ny sous-vêtement satria dia misy ny logo ny tasika malagasy sy ny bakavy ihany koa zany dia ao ihany koa ny kapa izay mataty rano izay hozaraina amin'ireo miaramila any amin'ny faritany moa zany zay ireo mandeha mission. Ao ihany koa ny gourde mazaka rano eo amin'ny 3 litatra eo ho an'ireo izay mandeha mission lavitra dia lavitra. Io zavatra io zany dia atao hoe mba hitovy daholo hatramin'ny bakaro satria ny sasany moa misy manao bakaro mena maitsomaitso fa zao dia mitovy daholo lokon'ny bakaro. Misy karazana batelo izy reto misy ny fanaovana sport, misy ny fanaovana amin'ny ireo événement maro isan-karazany toy ny match bebe sy ny fanaovana mission. Zay zany misy fa dia hanolotra ny fanomezana amin'ireo solotena ny tasika fa marina ihany zany fa ny brodequin sy ny bakaso reto entana samihafa reto dia mahazo daholo manerana ny nosy fa dia tokony andraikitra samihafa no andamina amin'izay fandaminana fitsinjarana sy fizarana amin'izay hitan'izay. Misy officier dimy zany ao sy officier anaky 5 militaire de vente 5 PDL 5 renverse Voilà, pessoal não se espera, eu prometi essa manutenção do fluxo. Kita akan lihat darah di mana nanti.
Ciao.